mbola eo amin'izay baolina kitra izay ihany fa iresaka ny FC Rabaza kosa itsika izay namory mpanao gazety moa tamin'ity herinandro ity izay nilaza fa hiakatra kianja any koa tany Fianaratsoa loany kanefa dia tsy nisy aloha izay fiakarana kianja izay fa dia nilamina ihany ny mpitantana an'ity FC Rabaza ity na izany naty izany dia tsy mankasitraka ny famakevitra ny raisin'ny fédération malagasy ny baolina kitra izy ireo no ny fandresena azy ireo ambony latabatra mitondra fanazafana mikasika indrindra izay ny mpitantana ity ekipa ity. Mpafantatra ny mpanaraka ny football momba ny indrindrindrindra fa momba ny raharaha ny FC Rabaza. Nisy ny fitarainana tamin'ny herinandro fa tsy navoray le taratasy le notification tany any amin'ny codisy tao amin'ny fédération. Voarainay ny taratasy tamin'ny 4 ora sy 10 de mazava be ny ao anatin'le taratasy fa mangataka ny fifindramonina le club anankiefatra. Zay no nazavainy zareo ao anatin'le taratasy. Namaly moa zany zay ny avokanay namaly ny recours nalefa mail tamin'ny sabosy fa hoe amaly ay amin'ny lasinainy so hoe de tapitra koa ny 48 heures manomboka lakamisy ariva sy sabosy ariva de nandefa n'ity taratasy ity ny FC Rabaza hoe ny avisé ny avocat Rabaza ny avisé fa amaly an'le recours androany lasinainy avant 4 heures. Zay ny zava-misy zonay zany milaza mampandrefa fitarainanay teo zany nivaliny zareo fédération de tonga ny lettre de notification nay disqualification ny Rabaza de sinekeny araka izay le izy de namaly araka le recours araka ny lazainy zareo zay de fa ireto ny recours ny avocat nay ireto le recours fa voarainy fédération namena copie ny président d'Out de namena ny président ny codisy président ny codisy namena izy de ireto zany ny taratasy milaza ny recours nataony FC Rabaza. Zay zany ny fandehany lettre ny président ny ligue Simo Sinanana milaza fa sy voaray le fo tao masiny nanaovana an'le réclamation lettre de libération ny chambre annoncé attestation de libération ny Rabe Mananjary Andritiny lettre de sortie ny Jimmy Radafson lettre de sortie ny Ivan de lettre de fanambarana ny daty tamin'ny 25 septembre décision ny 0 numéro 2 avy amin'ny lettre ny avy amin'ny lettre de recours. Zay zany no lazany aminareo mpanaraka an'ity vaovao hoe nanahoana izy zay fa Rabaza zany tsy nijanona fa de nanohy ny recours hatreto de miandry mivalina ny recours sika eto zay vao mety mandenga amin'ny baolina. Raha ohatra ka tsisy valiny le recours zany président de inona ny zavatra mety ataon'ny FC Rabaza? Mino angamba fa tsy maintsy amin'ny valiny izy fa valiny tsy fantatra fotsiny hoe inona valiny ho valiny fa matoy izy ao anatin'ity lalàna ity tsisy valiny le recours de sitako zany mipetrahany le codisy ao amin'le asa. Inona mety ataon'ny Rabaza raha ohatra tsy mety hoe tsy mahavaly? Raha ohatra ka tsy mety aminay le valiny le zavatra ataon'ny Rabaza zao de zay ny anaiky zay tanterahana iny anaiky zay hidina Fianarantsoa hiakatra ambony terrain zay.